manofatrano ny ankamaroan'ny polisy. Manoloana izany dia nivory androany antoandro ny OMC régional eto amin'ny faritra Agnalanjirofo tarihan'ny secrétaire général Rasoulmampionne Emmanuel sy ny lehiben'ny zandary sy ny commissariat de police izery ny fomba amahana zao olana izao. Koa izao antoandro zao ihany dia niainga ho any manaravaratra reo zandary sy polisy anatevina ny fandriam-pahalemana. Noho ny atazeran'ny fokon'olona dia sisay makasary ny mpanao gazety ny televiziona malagasy ao mananaravaratra fa mieno sy manadiady ny zavamisy ny sisa tao ka nampita izao vaovao zao aty amin'ny renivohitin'ny faritra. Araky ny fitatitra nalefan'ny namana Jimira Andrenasolo dia rofin'ireo mpanao fihetsikasehana avokoa na telefona na kamera raha vao maka sary amin'izany fihetsikasehana izany. Mbola manahirana be any noho izany ny fifehezana ny fandriam-pahalemana ao an-tampon-tanàna mananaravaratra amin'izao alina izao. Ny jiro moa tapaka tanteraka ny mpanararoatra manao ny ataony. Jimmy Andrenasolo kamisanina avy ety amin'ny faritra Agnalanjirofo ho an'ny vaovao an-tsary ny televiziona. Ny resaka fiainam-piarahamonina kosa dia mijoro izao ny fikambana tsy hoe fizafiana fikambanam-be ny zanakam-panabaka fitovinany eto Antananarivo. Ny vaovao mikasika izay raha tsika amin'ny Olivier Ndeboliadza sy Stéphane Alphonse. Tafajoro ankehitriny ny fikambana fizafia na ny fikambana zanakam-panabaka fitovinany eto Antananarivo, fikambana ara-drazana izay avy any amin'ny faritra fitovinany iny. Mitondra fanazavana ny amin'ny atao hoe ampanabaka ny olobe avy any amin'ny faritra iny. Fantatsika sara fa ny foko antemoro zay raiky dia mizarately ihany dia aologana voalohany indrindra ny tena faran'ny maronisa dia ny ampanabaka. Io koa ny tonga voalohany ara-tantara teto Madagasikara ary tamin'ny faritra ao Atsimo-Atsinanana io zany. Ny faharoy dia ny antalaotry. Ny fahatelo dia ny atehony. Inona kosa ary ny tanjona ho an'ny fikambanana? Rehefa mipetraka sara zany ny samby mahizy azy amin'ny 3 andro iambo dia moramora ny mifakatia. Ary hitarika ihany koa ny fakatiavana sy ny fihavanana araky ny tenina teo amin'ny vahoaka malagasy. Ary ny maronisa amin'izao fotoana izay sy anisakisaky ny visenisa ary ny visenisa sy anisakisaky ny maronisa fa mandeha somasara zany ny fiaraha amonina. Ho fanamafisan'izay tanjony izay dia nisy ny fiaraha-mikorana teto amin'ny club nautique Ivato mba hanehoana ny fijoroan'ny fikambanana sy fankafantaran'ny samy mpikambana ary ny fanolorana ireo birao hitantana ny fizafia. Ny Tomasina kosa dia manomboka izao ny fanitarana ny seranam-piaramanidina ho Ambalamanasa. Ny Tomasina izany dia vokatry ny fiaraha-miasan'ny ADEMA sy ny ministeran'ny fitaterana Girard Doramambasoa sy Safidy Andriamampiantona. Fanitarana ny toera-fandraisan'olona sy ny fiantsonan'ny fiarakodia ary ny fanasarana ny sidina regionaly sy nasionaly. Ireo ny tena asa goavana miandry ny ADEMA amin'ity asa fanajariana ny seranam-piaramanidina eto Ambalamanasa Tomasina ity. Raha olona isa 700 fotsiny mantsy no zaka ny toerana fandraisan'olona amin'izao fotoana izao dia itombo avy roeny zany rehefa vita ny asa fanamboarana rehetra. 2,000 metatra tora-dro ny velaran'io toerana io ary ahitatra ho 703 metatra tora-dro misy rihana zany. Iantsoroan'ny ADEMA tanteraka ny famatsim-bola amin'izao asa fanitarana izao. Ezaka manatsara trano zany fanazarana ny fandraisana mpandeha sy fiaramanidina maro samihafa izay tonga eto zany sy miainga ihany koa. Ka noho izay lafan'izay zany no mahatonga indrindra ny ADEMA nametraka famatsim-bola manomboka amin'ny mpitaona tena Bosoro Rivity ho fanatsarana ny mpandeha sy tena hoe ahafahana manome fahafapo ho an'ireo mpandeha sy ny fiaramanidina izay mampiasa an'izao seranam-piaramanidina izao. Miara-miasa akaiky amin'ny ADEMA amin'ity asa fanitarana ny seranam-piaramanidina Tomasina ity ihany koa ny ministeran'ny fitaterana. Ny ezaka natao tao anatin'izay fotoana izay dia mba ahatonga an'ireo le fotodrafitrasa zany tahaka ny aéroport, tahaka ny piste d'atterrissage, tahaka ny any amin'ny sehatry ny fitaterana an-dranomasina, fitaterana tanety, fitaterana an-dranomasina mba hanaraka ny fetitra iraisam-pirenena. Amin'ny volana jona amin'ny taona ho avy izao moa no tapitra tanteraka ny asa fanitarana.
taraina ny seranam-piaramanidina tomasina fa any fianaran-tsoa kosa dia potika tanteraka ny lalana avy eo fianaran-tsoa makanikialamavony lalana 20 kilometatra fitaina adiny 5 amin'ny fiara adikadra na dia izany rehefa dia tonga tany Kialamavony midina ny fotony ny avy eo amin'ny knaps nampahafantatra ny mpiasa izay ny hoe zo tandrify azy fiandrinason gidragidra mampiteny ny mona ny lalana mampitoa ny fianaran-tsoa sy Ikalamavony lavaketsy kivatovato iroa ny kamion ihany no mahazo hitondrana ny vokatra ny fitateram-bahoaka indray tsy misy efa tsy fiara 4x4 sy ny Land Rover toy izao arahintsika antsara izao adiny 5 no anaovana ny lalana fianaran-tsoa Ikalamavony amin'ny fiara tsy mataho-dalana mitaraina zahay Ikalamavony amin'ny faratsy ny lalana iny amin'ny 7 kilometra laina adiny 5 amin'ny 4x4 amin'izao maina andro zao fa raha amin'ny moranandro dia mety hatra amin'ny adiny 8 na adiny 10 zany no akanany eny amin'ny 7 kilometra na eo aza ny alaviran-toerana sy ny aratsy an-dalana ary ny tsy fandriam-pahalemana dia tonga eto Ikalamavony ny knaps mikarakara ireo mpiasa mba hananjo ary mandray an-tanana ireo mpampiasa manefa ny adidiny maro dia maro tokoa ny olona izay tonga amin'ity guichet forain teto Ikalamavony ity ao ireo mpiasa sy mpampiasa efa nisahan'ny knaps hatramin'izay izay manondro fikarakarana ny zoany koa izy ireo ao ihany koa ireo efa retraité manatitra ny atao tantaratasy izy ohatra ny certificat de vie ny certificat de non remariage ao ihany koa olona mbola mila fanazavana hoe ahoana mariny zany fiahina ara-tsosialy zany telo andro izao no nandehanany Rakotoniana Marcel Barnabe an-tongotra mpampianatra frama subventionné par l'État any amin'ny EPPB Tokolava ny tenany amonjy ny knaps mitety vohitra eto Ikalamavony na fampaserana aloha raha satria fa misy fikarakarana manokana no avy ny faty amanjanaka ny fianakaviana ankoatra ny mpampianatra frama dia mahazo tombotsoa amin'izao fanatonan'ny knaps ifoton'izao ihany koa ny mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina rehetra aritra tapabolana ny guichet forain aty Matsiatra ambony ka ankoatra ny eto Ikalamavony dia nisy ekipany tahiry-pirenena ihany koa miasa any amin'ny distrika Anambalavao araka ny efa hanambarany fiandrinason teo moa dia nizara roa ny ekipany knaps tamin'ny dia tany Matsiatra ambony nisy ny tany Kialamavony ary nisy ny tany Ambalavao Seny Paris ka tao anatin'ny roa andro dia mpiasa 500 mahery no voakarakara ny knaps fiandrinason feno ipoka ny trampokon'olona Ambalavao tonga maro ireo mpiasa avy amin'ny orinasa tsy miankina sy ireo mpampianatra frama karakara ny antota taratasiny kasika ny le volanjara karamanay kely sy ampy anay zany fa bazara zany anay nampidirina ho membre ao amin'ny knaps mikarakara dossier ny mpiasa eo no eo ny knaps amin'izao fitetezam-bohitra izao karakara io dia ny certificat scolarité ny zaza dia certificat de vie ny zaza mbola sy mianatra anatitra le dossier zany nahatratra 500 mahery ireo olona voakarakara teto Ambalavao ny 3 sy 4 melasa teo manatona vahoaka misy zany ezaka ny anao tsara ny mpipianany zay rehetra mikaminao knaps avy eto Ambalavao dia mitohy any Vohibato alakamisy itenina talata ampano ary Ambohimahasoa ny knaps mitety vohitra izay tsy hifarana raha tsy amin'ny 12 ny volana May ho avy izao eo amin'ny lafiny fambolena maranantsika ny fotoana mitombo 7 indray zao ny karazam-bary vokarin'ireo mpikariko ao amin'ny fofifa ka ambolena amin'ny faritra maro eto Madagasikara ireo karazam-bary 7 ireo dia heverina fa ho tsara kokoa ary hamokatra betsaka kokoa raha mitaha amin'ireo karazam-bary izay efa fampiasa fambolitsika malagasy hatramin'izay hapariaka miandany amin'ny faritra izao satria raha efa natao ny tombana mbola mila hatrany amin'ny 5 tapitrisa taonina isan-taona sika eto Madagasikara izay vao voky araka ny tokony ho izy ny malagasy 20 tapitrisa isan-taona fenoanitra Andriamarohina Miampy karazany 7 indray ireo karazam-bary hita eto amintsika voka-pikaroana avy ao amin'ny fofifa io na ny foibe-pirenena momba ny fikaroana ampiarina amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra aparitaka any amin'ny faritra izao ezaka izao ka ndro karazana any Boeny ndro karazana hafa any Alaotra Mangoro ary ny 5 hafa any Atsimo Andrefana tanjona ny ampiroborobo ny vokabary manerana ny nosy ka ho ampy ny filana eto Madagasikara nisy ny vokatra hitatsika zany tamin'ireo karazam-bary 7 napitra fofifa any ministère ny fambolena ahely manerana Madagasikara mazava loatra fa ny toerana ampelezana azy ireo
dia avandy amin'ny faritra ny aviana aloha voalohany zany hoe ny varomanitra dia any amin'ny faritra boendy ireo karazam-bary reo dia tazona ny kalitao rehetrarehetra na qualité avy amin'ny makalioka nefa mamokatra bebe kokoa ambony kokoa zany productivité araka fahazantsika azy no sady fohy kokoa ny fotoam-pambolena azy. Teknisianina maro no efa manana traikefa amin'izao aingavao ho fampandrosoana ny eny ambanivohitra izao. Eny fa na dia ireo tantsaha azy dia efa resy lahatra amin'ny fampiasana ny masomboly no hatsaraina. Natolotra ny ministera ny fambolena ireo masomboly vaovao ho mariky ny fiara-miasa eo amin'ny rotota sy ireo mpiara-miombonantoka. Tapitra ny vaovaontsika amin'ny teny malagasy izao hariva izao rehefa afaka kelikely dia Olivia Andrimampianina no nanolotra ny vaovao amin'ny teny frantsay. Raha ny fitsimaraina kosa Rostina Muriel no navatsika eto amin'ny vaovaontsara amin'ny fito maraina. Mandra-piaona ry tompoko.